Ny olo manakaja indrindra ny avy ao amin'ny senita izay tonga manotrina izao lanonana tsotsotra izao, ny avy ao amin'ny ministèren'ny communication izay nahatonga solitena ihany koa. Tsy lava resaka fa ataoko toy ny donakafinana kely ka avy hatrany dia ambivonana ho ampahafantarina antsika androany ny UJNDH na ny Union des journalistes malagasy pour les droits humains izay tafajoro amin'ny fomba ofisialy ary nahazo fankatoavana tamin'ny fanjakana. Ankehitriny dia aneo ireo mpikambana feno nanorina ny fikambanana ny tenanay ka manaiky mavesatra an'izay voatonona anarana mba hitsangana. Tsy ataontsika adinontsika akory fa ny filoam-boninahitra izay nahazahoana nanangana izao fikambanana izao dia ny filohan'ny UNMDH Madame Antuniana Rafileziso. Izy ny filoam-boninahitry ny UJNDH. Ny filohan'ny UJNDH Madame Rafao Georgine Matafimanana. Ny filohan'efitra Monsieur Andrianasolo Théodore Ernest. Ny filohan'efitra ny secrétaire général Andriamato Rakotondramanana Benjamin. Ny secrétaire général adjoint Monsieur Benjaronan. Trésorier, premier trésorier Monsieur Andriamanampi Vincent. Deuxième trésorier c'est mametraka fialatsiny fa tsy tonga ny tenany Andriamato Andriantsifongo Volahaja José. Ny mpanolontsaina, ny mpanolontsaina voalohany izay nametraka fialatsiny ihany koa Andriamato Razafinamanitra Ranavizaka. Sy moa zany izoko zaka ao amin'ny Lacroix. Tsy tonga koa izy. Monsieur Razafitsanama Alfred, sy nametraka fialatsiny koa fa mbola tsy tonga koa izy. Joël Rasolofo avy ao amin'ny Don Bosco. Mademoiselle mahazo manana vola malala avy ao amin'ny RNM fa tsy tonga koa izy fa nametraka fialatsiny ary ny tenako izay mitarika ny tenenana Rina Rakotovao. Izay ary no ena ny mpanao gazety namana isany fa manainga mavesatra ny filohan'ny UJNDH handray tenenana. Sy adino ihany koa ny misaotra anareo rehetra fa indrindra ny mpanao gazety tonga nanatrika izao fotoana izao. Nantsoina ianareo dia tonga tsy nanao ambany zavatra izao fotoana izao fa nampiseho ny fahavononanareo anotrona sahady ny fikambanana. Koa manamafy ny fisaorana tokola, manamafy ny fisaorana tovovavy. Na dia teo aza ny fotoan-tsaky ny diavin'ny firenena hatramin'izay ka hatramin'izao dia tsy nikely soloka isika mpanao gazety nanome tsara indrindra hatrany tamin'ny alalany fanomezana vaovao marina tsy mitanila. Andro ny demokrasia raha teo zao ka raha sy isy raha ataontsika vaindohan-draharaha ny fanamafisana izany demokrasia izany mba hampandrosoana ny firenena amin'ny lafiny rehetra. Mandray anjara mavitrika amin'izany fampandrosoana ny firenena izany ireto mpanao gazety mandoana anareo ireto ka nanangana ity fikambanana UJMDH ity izay valabe iray itoeran'ireo tsara sitrapo sy mitovitovy fijery. Fikambanana izay feheziny ordonnance 60-133 du 3 octobre 1960 ary efa nahazo ny fankatoavana ara-panjakana mitondra ny laharana 1129/12. Makadily tokoa ny andraikitra
fosan'ny fikambanana UJMDH dia ny fanazana sy ny fiarovana ny zo fototra maha-olombelona. Maro ireo tetikasika samihafa anaty tosana izany dia ireto manaraka ireto: ny fanomezana vaovao marina tsy mitanila, izany hoe miainga amin'ny zava-misy marina fa tsy hijerena tavan'olona na tsarangan'olona, eny fa na antoko politika inona na antoko politika inona. Ny fanomezan-danja ny ady-hevitra mahasana ny ara-politika, ara-toekarena, ara-sosialy mba hampazaliana ny fahazoana maneho hevitra na droit d'expression. Voasoratra ao anaty lalam-panorenana rahateo izany ka tokony ho ampiarina. Niady amin'ny fanisakisana ireo zo fototra maha-olombelona sy niady amin'ny tsy mady manota na impunité. Ny fanaraha-maso ny fizotra ny fifidianana mba ho fifidianana marina, madio ary mangarahara ka azoana mametaka fanjakana tangarana sara tantana miampa ao anatin'ny demokrasia tena izy. Ary farany dia anitra-terina etona fa anisan'ny fototra iorenan'ny UJMDH niady amin'ireo herisetra atao amin'ny vehivavy sy ny zaza, na tohina ny endrika iseho amin'izany, ao ny violence physique, morale, domestique, sexuelle. Eo rahateo ihany koa niady atao amin'ny fampiasana ankizy sy ampitaona izay hita manerana ny nosy ary mikika ny fiarahamonina nefa tsy resahana firy. Eto dia manome toky izahay fa hitondra ny anjara birikinay amin'ny ady amin'ny tsirany. Tokolasiko vavy lajaina isany ho anao zany a somary nanaitranay ihany hoe filomboninahitra teo satria tsy naheno an'izay raha tsy vozao taitra kely any satria nanampy no nataon'ny vondrona nasionaly nanazoma-ola zay tsy zahery fa ao ny lefitra nasionaly zay tena senity ihany koa, ao ny mpiara-masakaiky ao amin'ny UJMDH anaty telo izy a tetonakaiza moa ny coordinateur izy Marisary a, ny Madame Marie, Monsieur Angélé, Monsieur Julien izay niaratsiny a. Zahay zany a dia tena fady tokoa zao fijoroan'izao fikambanana zao satria raha tena marina le mpanao gazety a no niaraka nanangana ny atao hoe UNMDH tamin'ny fotoan'andro. Voalohany tamin'izay fotoan'izay moa zany fa nodimandry a Ramatoa Odile Ralisy a ao ny mpikambana sasany zay mbola lasa filoha ankehitriny moa zany a Madame Avozosiny zay lasa filohan'ity fikambanana ity a, Madame tsy ankiza daholo hoe nakany technicien social, misy maro izy a. Ka ho anay zany dia tena mpanorona tokoa ny UNMDH mpanao gazety, ary izy io zany dia misy fikambanana maro be miaraka ny UNMDH manerana ny nosy fa tsy nitsangana mihitsy ny fikambanana nasionaly a ohatran'ny fomba, nefa zay anisan'ny takin'ny firenena malagasy, firenena mpikambana sy ny famatsiana rehetra, indrindra fa vahoaka malagasy ny ombonanareo rehetra. Ka dia ekenay atanandroa ny fanaovanareo an'izay filombonahitra zay tsy nampoizina ihany satria dia efa nampiana no nataonay a, nefa moa safidinareo zay zavatra zay a. Dia misy fanantena fa tsy handany zay ny amareto naman'ireo satria manko ny ao amin'ny UNMDH dia fampiarahana foana zany a ny inona toerana zay atolotra ao anay. Fa mino fa tsy handany zany ngamba zareo fa tsy fantako moa ho anany ngamba dia raisiko atanandreo satria dia tohizanay ngamba tsy angambany fa tohizanay ny fiarah-miasa.